misaotra anao indray tsy nanadin'ny fotoana ny fanomezana isakariva tahaka izao amin'ity fandarana ity hitondrana fampahirezana ampanakaiky bebe kokoa ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ny tsy haritra ifamizarana aminao anio dia mikasika ny voaloboka. Fantatrao ve fa ny raika amin'ny fitopolo isanjato ny voaloboka maneran-tany dia ampiasaina amin'ny fanaovana divay ary 7 isanjato amin'izy ireo kosa dia hohanina tahaka ny voankazo tsotra. Ahodina ho voankazo maina kosa ny 2 isanjato fantatra amin'ny anarana hoe raisin sec ary fantatrao koa ve fa 7,1 isanjato tapitrisa hektara no ampiasaina amin'ny fambolena voaloboka erak'izao tontolo izao ary mitombo 2 isanjato isan-taona ny velaran-tany natokana ho amin'ny fambolena voaloboka anaovana divay. Ho amin'ny fahatarana rampitso-indray ary ny tombontsoa azo avy amin'ny fihinanana voaloboka toy ny hoe fitehirizana ny lalan-drano fo, tanora lalandava ary ihany koa fiarovana amin'ny cholesterol. Fa ny ohatra ara-panahy momba ny voaloboka kosa no andeha ifantohan'ny fampiresana izay hoentin'ny pasteur Mamarakoto Arjaona amintsika amin'ity androany ity. Kanefa mialohan'izany dia andeha ho atolotra ho antsika tsirairay avy ny hiran'ny tarika ambasadora tsy afony. Venha não, fino
Ravana malala faly ny tenako miarabanao sady mankasitraka anao sady misaotra an'Andriamanitra satria tafaraka eto amin'izao fandarana izao isika. Mialohan'ny resantsika ny lohahevitra voalohany androany ilay hoe tomoera amiko dia manasanao hiaraka hivavaka isika aloha hangataka taridalana avy amin'ny fanan'Andriamanitra. Raha ny masinao any an-danitra, misaotranao izahay noho ny teninao. Misaotranao izahay satria tsy navelanao hanao tombatombana fotsiny izahay kasika ny fiainana ara-panahinay, kasika ny izay tokony ho fifandraisanay aminao amin'ny maha olombelona voafetranay, amin'ny maha olombelona noforononao, kanefa indrindra amin'ny maha zanaka ao anay. Andriamanitro, meo fahazavan-tsaina ary izahay, meo anay ny fotsotra ahafahanay mandray ny fanambarana madio avy amin'ny teninao. Gatanay amin'ny anaran'i Kristy nivavaka. Amen. Ry havana malala, andro vitsivitsy talohan'ny azo fijaliana dia nanao fanoharana anankiray Jesosy izay misy fanambarana manetriketrika ary tena fampahalalana mihezinezina mihitsy ho an'ny mpanaradia an'i Kristy rehetra. Fanoharana mikasika ny fotopoloboka sy ny sampany. Izao no voalaza voasoratra ao amin'ny Jaona 5:12 dia ny andininy voalohany. Jaona 5:12 ny andininy voalohany. Izaho no tena voaloboka ary naraiko no mpamboatra. Toizantsika ny andininy 15 tapany voalohany. Izaho no voaloboka, ianareo no sampany. Misy sary mazava tsara zany eto Jesosy Kristy ilay fotom-boaloboka ary isika ilay sampana izay miraikitra amin'ilay fotom-boaloboka dia mandray ny ranokazo mamelona antsika amin'ny mahasampana antsika. Jesosy Kristy ilay voalaza hoe hery sy fahendren'Andriamanitra, ilay zanaka lahy tokan'Andriamanitra, dia fotom-boaloboka no ilazana azy eto mba ahafahantsika mandray ny hery, mba oloa ranokery, oloa ranom-pahendrena, mba hamelona antsika mihitsy amin'ny mahasampany antsika. Ny hevitra voalohany sotomintsika eo dia izao: ny sampana dia misy karazany roa ihany raha eo amin'ny famoazan'ny jerena. Misy ny sampana mamoa, misy ny sampana tsy mamoa. Ary izay no nahatonga an'i Jesosy nanao fanambarana hoe ny sampana rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esorina, fa ny sampana rehetra izay mamoa kosa dia amboariny mba hamoa bebe kokoa. Andriamanitra ilay mpanamboatra.
Andriamanitra ilay namorona n'izao rehetra zao, ilay tompon'ny hery rehetra, tompon'ny fahendrena rehetra, dia izy no mamboatra n'ilay sampana. Ny sampana izay mamoa dia amboarina mba hamoa bebe kokoa. Inona moa ilay famoazana voaresaka eto? Ny soratra masina ao amin'ny Galatiana 5:5, ny 9:20, dia manao fanambarana ny mikasika ny voa izay tokony hoentin'ny olona manana ny fanahin'Andriamanitra. Voa azo vokatry ny fanahy masina, ilay fanahin'Andriamanitra. Zao no voasoratra Galatiana 5:5 dia ny 9:20, fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famorapanahy, fanaova-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalàna manohitra an'izany. Mitondra ny voa ny sampana izay miraikitra eo amin'ilay fotom-poloboka, ary io voa io miseho eo amin'ny fiainana. Tsy voa amboarimboarina, tsy voa hoe nalaina avy any ananiny dia nahantona teo amin'ilay sampany mba aseho amin'ny hafa fa io fa manana n'ilay voa. Tsia, ary raha ohatra ka zany dia efa mazava ho azy fa tsy ho ela akory dia iseho fa zavatra amboamboarina fotsiny io. Tsy haharitra ny masoandro, tsy haharitra ny rivotra mitsoka mampirondrona n'ilay hazo, tsy haharitra ny toe-javatra maro samihafa iseho zany voa zany. Hoe mba tiako mba ho lazaina fa tsara ity fotom-poloboka ity, noho izany dia maka vonina voaloboka tsara avy any ambadimbadika any dia ahantona eo, tsiry ava-malala. Fa ilay voa dia mivoaka vokatra ilay firaisana amin'ny Kristy. Ankoatran'ilay voan'ny fanahy voalaza teo amin'ny dikateny malagasy izay vakiantsika ity moa zany, dia voa na vokatra izay mitovy ihany amin'ny dikateny hafa rehetra, fruit zany ilay izy. Ao amin'ny Filipiana 1:1 ny 9:12 keo dia misy fanambarana ohatran'izao. Vakiantsika hatramin'ny 9:7. Filipiana 1:1 9:7 ka hatramin'ny 9:12. Ary zao no angatahako dia mbola hitombony ny fitiavanareo bebe kokoa amin'ny fahalalana tsara sy ny fahafantarana rehetra, mba hamantaranareo izay zavatra tsara indrindra, mba ho madio am-po ary tsy hanatsiny ho amin'ny andron'i Kristy ianareo, sady feno ny vokatry ny fahamarinana izay avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ho voninahitra sy fiderana an'Andriamanitra. Feno ny vokatry ny fahamarinana. Jesosy moa dia efa nanao fanambarana hoe ray maso no manamasina azy amin'ny fahamarinana rehefa nivavaka ho an'ny mpianana izy. Vavaka ho antsika nge zany, vavaka ho an'ireo mpanaradia azy rehetra Jesosy, dia ozy hoe ray maso no manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Ka ilay vokatra avy amin'ny fanahin'Andriamanitra, vokatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra, zany sampana miray amin'ilay fotom-poloboka zany dia mamoaka an'ireo vokatra izay voalaza ireo. Efa nivakiantsika teo fa misy fanambarana hoe raha tsy mamoa, izay sampana tsy mamoa dia esorina. Ny sampana izay tena tafaray tsara amin'ilay fotom-poloboka dia tsisy zavatra hafa afaka iseho eo afa-tsy ilay voa tsara. Mamoa izy, tsy afaka no zavatra hafa ankoatra ny famoazana an'ilay fitondrana an'ilay voa tsara ho an'ny sampana izay mifandray amin'ilay fotom-poloboka. Verenantsika vakiana ange ilay 9:5, izao no voaloboka ianareo no sampany, izay miray amiko ary izao aminy dia mamoa be izy. Ray havana malala, ny sampana rehetra izay miray amin'ilay tena fotom-poloboka dia hitondra voa be izy. Amin'izao andro faran'izao ny soratra masina dia efa nilaza hoe
any aparany any dia isy olona zay endrika ivelany fotsiny ny mahasampana azy fa raha ny tena marina tsy ilay sampana tena miray amin'ilay fotoboloboka izy. Timoty 2:7-5. Timoty 2:7 vakitsika ny 1. Aoko fantatrao izao fa any amparany any dia isy andro mahory fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavonavina, miteny ratsy, tsy manora isireny, tsy misaotra, tsy manaja izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahompo, lozabe, tsy tia ny tsara, mpamadika, kiriana, pieboebo, tia ny fafinaretana mihoatra noho ny fitiavana n'Andriamanitra. 5 tsika izao, manana ny endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra nefa mandà ny heriny. Endrika fotsiny, endrika ivelany fotsiny, ohatra ny hoe olona tia fivavahana, ohatra ny hoe olona tena mivavaka, kanefa raha ny tena marina tsy izay. Misy zany karazana sampana manao ohatran'izany. Ry havana malala, izay sampana tena tafaray amin'ilay fotoboloboka tsy hoe velona fotsiny izy fa sady manome vo. Tsy ny hoe ho velona fotsiny, ho sampana velona fotsiny zany ny andrasan'Andriamanitra amintsika, fa ho sampana manome vo. Tsy hoe rehefa io fa manana endrika na sampana misy raviny tsara, metimety amin'ny ankapobeny, zay zany le hoe manana ny endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, kanefa dia mandà ny heriny. Mety misy koa sampana sasany tafaray tamin'ilay fotoboloboka ihany izy, efa nisy fotoana izy tafaray tamin'ilay fotoboloboka, angamba tany aloha tany, angamba teny am-piantohana, angamba mety nandritry ny fotoana lavana fo izy ny tafaray tamin'ilay fotoboloboka, fa rehefa avy eo niala teo. Zavatra mety isy zany, manam-pahavalo mantsitsika ety amin'ity fiainana ity, ary io fahavalo io mamitaka, dia mety varimbariana teo izy, tsy nifikitra tsara, tsy nitoetra tsara, dia voafitaka ilay fahavalo, dia lasa ohatra ny hoe anisan'ny mpanompon'Andriamanitra, anisan'ny zanak'Andriamanitra, angamba aza tena manao ny asan'Andriamanitra, nefa efa tsy tafaray amin'ilay fotoboloboka intsony. Mazava ho azy fa tsy sampana mitondra vo izy. Zao ny vakitsika eo amin'ny Hebreo 4:9, Hebreo 4:9 dia ny 4 ka hatramin'ny 5. Fa izay efa noazavaina ndre mandeha, sady efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra sy efa nandray ny fanahy masina, ary efa nanandrana ny teny tsara n'Andriamanitra sy ny herin'ny fiainana ho avy, nefa niemotra dia tsy azo avaozina indray ho amin'ny fibebana, satria manombo ny zanak'Andriamanitra indray amin'ny hazo fijaliana ka manao azy ho fahamenarana. Raha efa teo amin'ilay sampana kanefa niala teo, dia manao an'ilay fotoboloboka ho fahamenarana, mampitondra henatra an'ilay lazainy fa tompo sy mpamonjy azy, nefa raha ny tena marina tsisy firaisana, tsisy fifandraisana amin'ilay fotoboloboka izy. Rehefa malala nosoratana amin'ny soratra masina zany, mba hanampy antsika handiny tena, hanampy antsika mba hanana fomba fijery mahitsy, fomba fijery mazava tsara ny amin'ny tokony tondrantsika ny fiainantsika, indrindra amin'ny maha kristianina antsika, amin'ny maha vahoaka n'Andriamanitra antsika, sampana tafaray tsara amin'ilay fotoboloboka. Ny sampana izay tsy mamozy Jesosy dia esorina. Eo amin'ny andininy manaraka eo izy, andininy 5, Jaona 2:12 dia ny andininy 5, raha misy tsy miray amiko dia ariana eny ivelany tahaka ny sampana izy ka malazo, ary angonina izy ka atsipy any anaty afo dia ho may. Eto dia mahatsiaro Jesosy indray mandeha rehefa nanao fanoharana ny amin'ny fiaviany zanak'olona,
tahaka ny olona mpiandry anavaka ny ondry amin'ny osy. Dia izao no nambaran'i Jesosy hitantsika ao amin'ny Matteo 5:20 ilay fanambarana. Matteo 5:20 dia tsy ho vakiantsika daholo ny andininy rehetra. Vakiantsika aloha ny andininy 130. Ary raha tonga ny zanak'olona mivoninahy ny arahan'ny anjely rehetra, dia hipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianan'ny voninahiny izy, ary ny firenena rehetra angoniny eo anatrehany, dia hanavaka azy izy tahaka ny mpiandry ondry manavaka ny ondry amin'ny osy. Ary ametraka ny ondry eo amin'ny ankavanana izy, fa ny osy kosa eo amin'ny ankaviany. Ny ondry dia nataon'i Jesosy ho sary maneho ny zanany mahatoky. Ny osy kosa dia maneho andreo izay nandrasan'Andriamanitra, nisy zavatra nandrasa ny tompony azy mba ho ataony kanefa tsy nataony. Tsy hoe nisy zavatra ratsy nataony, fa nisy zavatra tokony ho ataony kanefa tsy nataony. Vakiantsika ny 1:20, Matteo 5:20. Ary dia ilaza indray amin'izay eo ankaviany kosa izy hoe, miala amiko ianareo izay voaozina ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay, izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny. Fa naninona no nahazo an'izany didim-pitsarana azy zany izy ireo? Fa noana aho tsy mba nomenareo hanina, nangetaheta aho tsy mba nampisotroanareo, ny vahiny aho fa tsy mba napetranonareo, tsy nanan-kitafy aho fa tsy mba nitafianareo, narary sy tao an-tranomaizina aho fa tsy mba novangianareo. Dia hamaly kosa ireo hoe, tompoko, oviana no hitanay noana ianao, na nangetaheta na ny vahiny, na tsy nanan-kitafy na narary na tao an-tranomaizina ka tsy mba nanompo anao izahay. Fa hamaly azy izy ka hanao hoe, lazaiko eo aminareo marina tokoa, arak'izay tsy nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto kely indrindra ireto no tsy mba nataonareo tamiko. Ary ireo dia hiala ho any amin'ny fampijaliana mandrakizay, fa ny marina ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Ry hava-malala, very ho very mandrakizay satria nisy zavatra tsy nataony, tokony ho nataony kanefa tsy nataony. Dia mazava amintsika zany izao no tiany Jesosy ambarany amin'ilay hoe, izay sampana tsy mamoa dia esorina, dia ariana any ivelany ary dorana amin'ny afo mba ho may. Lesona lehibe ny raisintsika amin'io fanoharana ny amin'ny voaloboka io. Zao no fehi-kevitra ary ato no tena tsy ambaratelo ny lesona izay ho raisintsika. Vakiantsika ange ilay Jaona 5:12 teo iverenantsika ny 4. Tomoera amiko ary izaho aminareo. Tahaka ny sampana tsy mahay mamoa azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy, dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Ry havana malala, tena tiantsika ny tompontsika, nylazai ny mazava sy mivantana ohatran'izany izay tokony ataontsika. Tsy mila manomba-tombana intsony isika, tsy mila mitsapatsapa hoe andraso aloha fa dia ho hiteo, ka nahoana ry zareo reny mbola makany ihany, andraso aloha fa dia reny ve zany, dia disy dolo ve zany reny olona rehetrarehetra mandeha manaraka n'iny lalana iny. Ry havana malala, efa mazava ny voalaza eto, tafaray amin'ny fotom-boaloboka ny sampany dia hanome voa izy, hitondra voa izy. Ny tsy ambaratelo dia izao, mila tena tafaray tsara amin'ilay fotom-boaloboka isika. Tsy hoe androany totra ny tafaray aminy, fa rapitso hafa indray ny fandehany. Tsy izany. Na hoe ny ankabeazan'ny fotoana aloha dia io izy fa maray amin'ilay fotom-boaloboka eo, fa mba misy fotoana rehefa mba indraindray iny izy mba lasa mba miala teo dia mba manao kely izay mety. Tsy izany ry hava-malala. Ilay firaisana aminy dia firaisana mitoetra, tsy maharitra, tsy miovaova. Zay ny hevitra ilay teny hoe tomoera. Inona ny dikan'ilay teny hoe tomoera? Hozy Jesosy hoe tomoera amiko, demeurer en moi.
Zany hoe amin'ny fotoana rehetra eo aza miala eo ianao. Aoka mba hitoetra tsara eo ianao. Fa tsy hoe indraindray hafa, indraindray ohatrany hoe eo ihany. Ravina malala ho isan'ireo olona izay ho tahian'Andriamanitra manokana ny ianao mba hitoetra eo amin'ny Kristy. Petraka amin'ny fanontaniana hoe fomba ahoana ary zany? Ny atonga antsika ho tafaray tsy tapaka amin'ny fotoana rehetra amin'ny Kristy, zany hoe mitoetra eo aminy. Ahoana ny fomba hiainantsika an'izany? Ahoana ny fomba hampiarantsika an'izany? Fandresantsika teo hoe mamoa vokatry ny fanahy isika ary mamoa vokatry ny fahamarinana, dia ny vokatry ny tenin'Andriamanitra izany. Zao tokoa mantsy ny voambara ao amin'ny Romanina 9 dia ny 4:12. Romanina 9 dia ny 4:12. Mahafinaritra ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra, mivantana tsara mihitsy fa izay tariany fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Ry havana, mba tonga antsika ho sampana miraikitra eo amin'ny fotom-boaloboka ary manome ny ilay voan'ny fanahy. Ilay ao voalaza amin'ny Galatiana 5:5-12 sy ny manaraka, mba hahazoana n'izany voa zany dia manaiky ny fitarian'ny fanahin'Andriamanitra. Zany no atao hoe sampana miraikitra eo amin'ilay fotom-boaloboka, manaiky no tariany fanahin'Andriamanitra, fa zay tariany fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Dia averiko ihany ilay firariana fanariana lalina ty anatiko, mba ho isan'ireo izay ho tariany fanahin'Andriamanitra ny ianao, manaiky ny fitarian'ny fanahin'Andriamanitra. Ilay fanahy masina zay Jesosy ihany nanao fanambarana hoe fanahy masina io dia mandresy lahatra, mampiaiky ny amin'ny fahotana, mampiaiky ny amin'ny fahamarinana, mampiaiky ny amin'ny fitsarana ho avy. Ny anankiray faharoa, misy fanambarana anankiray faharoa ihany koa ilay amin'ilay hoe miraikitra eo amin'ilay fotom-boaloboka, dia arak'izay voalaza eo amin'ny Timoty 2:7 dia ny 9:12. Timoty 2:7 dia ny 9:12. Izay soratra rehetra nomen'ny tsindro mandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fantsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana. Izay soratra nomen'ny tsindro mandrin'Andriamanitra, ny soratra masina zany ny soratra masina rehetra dia natao ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fantsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana. Ravina malala, raha misy olona tsy manaiky ho ahitsy ny tenin'Andriamanitra, ilay tenin'Andriamanitra ilay fantsiana izay diso, dia tsy isan'ireo ilay sampana miraikitra eo amin'ilay fotom-boaloboka izy. Raha misy olona tsy manaiky ho ampianarina ilay tenin'Andriamanitra, natao ho fampianarana, natao ho fitaizana amin'ny fahamarinana, fa izy tsy manaiky ho taizana zany, dikan'izay tsy isan'ilay sampana eo amin'ilay fotom-boaloboka izy. Ravina malala, ny toyan'ity resadresakitsika ity dia andala misy kokoa ahoana ny fomba tena hiainantsika an'izany, ohatra ny ahoana no anjara toeran'ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika, ohatra ny ahoana ny tokony ho anjara toeran'ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, ohatra ny ahoana no tokony ho fankatoavantsika ny andriamantsika, ahoana no tokony fanaikentsika n'ilay tompo sy mpamonjy antsika, mba hahatonga antsika ho sampana izay miraikitra eo amin'ilay fotom-boaloboka. Fa ny amaranantsika azy zany androany dia zao: ny zavatra izay tokony tena hampiasa saina mafy antsika, tsy hatafandromandry antsika, dia ny hoe ahoana loatra reny mba hiainako hahatonga ahy ho sampana mitoetra, tsy hoe miray amin'ilay fotom-boaloboka tsy indraindray, na tsy tena miray fa eo ihany, fa sampana
tena mitoetra amin'ny firaisana amin'ilay footballoboka, firaisana tsy miovaova, tomo hoe ramiko ary izao aminareo hozy Jesosy. Amin'izay fotoana izay tsika dia ilay sampana mamoa ary ho amboariny bebe kokoa. Hita ianao ny Andriamanitra mba ho isan'ny sampana mitondra voa avy amin'ilay footballoboka ianao. Voa tsara ary ho isan'ireo izay ho amboarina bebe kokoa isan'andro satria izay mamoa, izay sampana rehetra mitondra voa dia amboarina mba hamoa bebe kokoa. Saiko manokana ianao mba handray fanapa-kevitra ny ho isan'ny sampana miray amin'ilay footballoboka ary miray amin'ny fomba tsy miovaova, fa saiko manokana ihany koa ianao mba hanaraka ny toin'izao fandaharana izao izay tena amelabelatra hatramin'ny antsipiriany hoe ohatry ny ahoana marina moa, izany hoe sampana tena tafaray amin'ilay footballoboka. Fomba ahoana ny hahatonga antsika hijanona eo, tsy miala eo intsony mandra-pahatonga ny fotoana izay andraisany tompontsika atsika, andraisany atsika ho any amin'ilay famonjena fiainana mandrakizay efa nomaniny. Hivavaka isika tompoko. Rainy masina ny an-danitro, saotranao izay no ny teninao. Saotranao izay no izany sary mazava maneho ny tokony ho fifandraisanay amin'ilay tompo sy mpamonjy anay, amin'ilay nanolotra ny ainy mba hamonjy anay ho afaka amin'ny fahotana. Andriamanitro, mangataka indrindra ny fanainao masina mba hanampy anay, ampio izay mba ho endry, ampio izay mba hanana fototsotra, anaiky ampahatsorapo ny ho sampana tafaray tanteraka amin'ilay footballoboka ary tsy ala eo intsony. Ampio izay mba tsy ho voavilivily ny zavatra hafa, ampio izay mba tsy ho voarebireby ny fahavalo. Eto amin'izao fiainana izao, maro amin'ny zavatra jerenay sy ainanay ny mitady amily anaisotranay mba tsy ho sampana tafaray mitoetra eo amin'ilay footballoboka. Andriamanitro, angatanay ianao mba hanampy anay, mba hamonjy anay amin'izany fitaky ny fahavalo izany. Izahay Andriamanitro hanompo anao, izahay Jesosy eo hanolotra ny fiainanay mba ho anao. Fa ianao kosa angatanay mba hitahiry anay hatramin'ny farany amin'izany fanapa-kevitra izany, amin'izany laharana izany. Gatahako sy tononoko amin'ny anaran'i Kristy nivavaka. Amen.